Mpikambana maromaro teo anivon'ny gouvernemanta no tonga nitsidika ireo trabona tetsy Andotapenaka isan'izany ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka sy nitondra tanapolo fa nivimbina ny voatsirambiny tanany ity ministra ity atao anatin'izay fitsidihana ny trabona izay. Fitaovana entina hanatsarana bebe kokoa ny fiainan'ireo trabona eny Andotapenaka no natolotry ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka androany atoandro raha nitsidika azy ireo izy sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny ministera tantaniny. Lampiazo, kifafa ary koa jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro no nentin'ny ministra tamin'izany. Tsika tena koa ministère des travaux publics membre du gouvernement ary hitantsika fa filoham-pirenena dia sahiran-tsaina koa ho an'ireto vahoaka izay traboina anatin'izany koa ny lehiben'ny gouvernement dia par solidarité gouvernementale eo andany fandrindrandrindra fitsinjovana ny hoavin'ny vahoaka reto dia mitondra ny anjara biriky ministère des travaux publics amin'ireo izay manamanjo izay tratran'ny voina tahaka izao ary tsy eto Antananarivo ihany fa mahatsiaro any koa ny olona sasany any Tomasina zao misy tondradrano be tsy maintsy makany amin'ny koa amin'ity week-end ity tsy maintsy makany amin'ny sud-est any koa feno tondradrano. Tiako ampahafantarana antsika za fa tena tsy mbola lisorana tanatin'ity roapolo taona ity ngambany tahaka izao teto Antananarivo. Dia hitantsika izao fahasimbana be dia be izao lalana efa tsy resako intsony fa eo ihany koa zany le trabona be dia be. Dia io moa androany vonjy-maika ny atao ina moa ny anjara birikinay ny fiarahana ary manoana ny ministère rehetra izay miasa eto fa indrindrandrindra ny commune urbaine Antananarivo sy ny BNGRC. Tamin'ny fotoana nandalovana tena toerana kosa dia tsy mitsahatra tonga tsikelikely ireo trabona eto Antananarivo izay efa olona tratrany fiotsahan'ny trano na koa topo-drano. Anisan'izany ireto trabona izay vao tonga teny toerana ireto izay nitaky ny tokony hijerena vahaolana marotra ho an'izy ireo indrindra amin'ny fomba fodian'izy ireo eny tokantrano rehefa avy mandalo ety amin'ity fitoerana fandraisana ny trabona ity. Dia fangatanay izany moa izany le trano tena hipetrahanay satria entina ey sary le ankizy kely ny anay zanakay izao tsisy nianatra toy izao efa firy herinandro tsy niety mihitsy satria le ety koa raha tsisy dia na ny fianaran'le ankizy ary izany izao dia tapaka. Everina kosa fa manodidina ny roa volana eo raha farafabetsany no hialokaloka eo amin'ity fitoerana ity ireo trabona melohany hamerenana azy ireo eny amin'ny trano fonina ny tsirairay avy.